Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo miarahabantsika. Zao fotoana tena fiamparabana mihoatra lavitra noho ny taom-baovao sy ny krismasy. Raha mbola krismasy ka teraka Jesosy, isy fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany. Jerena zazakely ny tonga, io koa ve ny olombelona ny maha olombelona tsy maintsy zany, io koa ve avitainina, io koa ve dia mpanjaka, io koa ve ny anjely foana ny mihirahira, tsy raha in'ny olombelona zany. Fa rehefa maty Jesosy, tsangana tamin'ny maty, danaka daholo torakovitra, fa tsy hoe midanaka, zay ny soratra masina, torakovitra. Tsy nahitsika daholo ny mpianatra, tsy marina zany ozy Maria. Tsangana Jesosy, andro lehibe zany anome voninahitra azitsika, voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina Jehova maro enika amin'ny rehetra. Amen. Ijery zany tantara zany isika ao amin'ny Jauna toko 20. Mbola be dia be manko ny namantsika mbola vao miakatra sy fanenandala ambe rehetrarehetra any.
toetra ny mampalahelo ahy izy a raha tsy maheno fa dia ny jaona toko 20 a vakitsika ny 1 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nandeha maraina koa mbola maizimaizina akany amin'ny fasana Maria Magdalena ka nahitany vato voaesitra tamin'ny fasana. Dia niazakazana akany amin'ny Simona Petera sy ilay mpianatra tiany Jesosy izy ka nomety aminy hoe, nalay ny olona tao am-pasana ny tompo ka tsy fantatra izany anatrahany azy. Dia nandeha Petera sy ilay mpianatra anankiray ka nakany amin'ny fasana ary niara-niazakazaka izy ireo lahy. Ary ilay mpianatra anankiray niazakazaka mihoatra amin'ny Petera ka tonga taloha tao amin'ny fasana. Ary no niondrika nitselika izy dia nahitany lamba-paty nipetraka teo nefa tsy niditra tao izy. Ary avy koa somena Petera nanaraka azy dia niditra tao am-pasana ka nijery ny lamba-paty nipetraka teo. Ary misara izay nifehin'ny lohany tsy mba nipetraka teo amin'ny lamba-paty fa voavalona mitokana. Ary tamin'izay dia niditra koa ilay mpianatra anankiray izay tonga teo aloha teo amin'ny fasana ary nahita ka nino fa tsy mbola fantany soratra masina fa tsy maintsy tsangana amin'ny maty Jesosy. Dia lasa indray ny mpianatra nody tany aminy fa Maria nijanona nitomany teo ivelan'ny fasana. Ary raha nitomany izy dia niondrika nitsirika ny tao am-pasana ka nahita anjely 2 mitafy lamba fotsy mipetraka teo, ny anankiray teo andohany tamin'ilay nandriny ny fatan'i Jesosy ary anankiray teo atody. Ary hoy ireo taminy, raha vehivavy, nahoana ianao no mitomany? Dia hoy izy taminy, satria nalainy tompoko ka tsy fantatro izay nametrahany azy. Rehefa nilazan'izany izy dia nitodika ka nahitany Jesosy mitsangana teo nefa tsy fantany Jesosy. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, nahoana ianao no mitomany? Iza ny tadiavinao? Nataony fampiandry izy ka hoy izy taminy, tompoko, raha ianao no naka azy teto, lazao amiko izay nametrahanao azy ary zaho dia ahaka azy. Hoy Jesosy taminy, ry Maria. Dia nitodika izy ka niteny tamina amin'ny teny Hebreo hoe, Raboni, izany hoe mpampianatra. Hoy Jesosy taminy, aza manindry ahy fa tsy mbola niakatra taminy indray aho, fa mandehana makany amin'ny rahalavo ka lazao aminy hoe, miakatra ho namina raiko sy ny rainareo aho ary ho any amin'Andriamanitra sy Andriamanitrareo. Dia tonga Maria Magdalena ka nilaza tamin'ny mpianatra hoe, efa nahita ny tompo aho sady izany teny izany no lazay taminy. Amen. Ny firana 270 no ataontsika izao. Tafatsangana tokoa Jesosy Kristy Tompo, maty izy nefa velona, mira ry olona rehetra. Teatsika mianaraka an'izay. Hallelujah.
voninahitra neo anao Andriamanitra ilay masina indrindra, lay ambony indrindra, tompon'ny tompo, mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra izay Andriamanitra rehetra ety an-tany, ilay mahery, ilay tompon'ny hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Misaotra anao izay fa nahita zavatra tsy mba fahitanay hatramin'izay, tsy fahitan'olombelona hatramin'izay, izany maty nitsangana tamin'ny maty izany. Raha nisy ary zany maty indray, tsy niverina intsony. Fa nao rehefa velona mandrakizay, tsisy nahitan'izany, tsisy nahalalan'izany hoe mbola isy tokoa ane zany ndray andro any. Falony fonay Jesosy, afaka nitahotra talora misy ny maty, hitomanina ray volana manao veloma azy. Fa izao tsy zany tsony, satria mbola hipetraka ao ambanin'ny tany eo foana ny maty rehetra, voalaza ny soratra masina, arivo taona. Fa rehefa nitsangana tamin'ny maty ianao sokafanao amin'izay ny lanitra, nampikarinao any an-danitra daholo zay rehetrarehetra mino anao hatramin'ny andron'ny Adama ka hatramin'ny andron'ny apôstôly rehetra. Afaka nitahotra, ahita lanitra vaovao, ahita fiainana vaovao, anana zany fahasambarana tsy mbola hitanay zany rehefa miala ety, ary ahitan'izany fahavelomana mandrakizay any aminao zahay. Falony voninay Jesosy amin'ny andro Paska tahaka izao, tanteraka daholo ny voalazan'ny soratra masina, ary mino zay amin'izay voalazanao fa tsy andao anay tsony ianao fa ho eo aminay mandrakariva. Mideranao ny olo-masina ny an-danitra Jesosy, manome voninahitra anao mitalakotrokotroka tahaka ny varatra, rondrona be misy tahaka ny ranomasina, tsy misy may an'izany za Jesosy. Andro manalina ny fifanen'ny olona any, izay ray minitra dia ray minitra monjy, tsy mba tahaka ny fombanareo ny an-danitra Jesosy. Tsotsotra ihany fa olombelona faly dia mba mitodika aminao manome voninahitra anao manao hoe masina Jehovah tomponaro emikina tany rehetra. Petraka isika. Entoko eo ampiandrasana ny namantsika zay ohala miditra foana ny mitohatra any sy ny mipetraka any mitohatra any, mba mampalahelo any dia mba mandefitra kely isika. Zao tsika hanao ny hira fa 270. Efa resy zao na dia ny fasana aza ka asandrato reny hira sy ny feo. Jesosy nampiko ilay rafy zay nandoza, ro fahafatesanao aiza moa ny herinao. Zany le tsika olombelona fahiny rehefa maty any amin'ny fiainatsita daholo. Zany fiainatsita zany ndraiky izy any ambanin'ny tany, ary ela be fony mbola tsy tonga Jesosy dia azo atao tsara ny miresaka amin'ny maty. Voalaza ny soratra masina fa Isaoly mpanjaka hiady amin'ny Amalekita, na nytaniana daholy, na tamin'ny nofy, na tamin'ny fahitana, fa tsy niteny Andriamanitra. Ny azakazana ka any amin'ny mpanandro sy ny mpiskidy, ireo no nahazo
afaka ny antso ny olona efa maty eo ambanin'ny tany eo. Taitra soly oly raha matoa miantso ny amin'ny maty, le mpiantso ny maty, ny médium sy ny namany zany, zany médium zany le miresaka ambony latabatra zany rakisy raha ohatra mbola tsy azonareo tsara, asina letra tsiraray avy be dia be dia A Z eo ambony latabatra. Dia reny le miteny hoe esprit es-tu là. Nareo le mpianarana ne ka manao zany be dia be mihitsy le. Nareo le mpianarana ne ka mbola manontany hoe ho afa-panadinana sa tsy e? Dia miantso ny fanahy io ambony latabatra. Esprit es-tu là no anarany, le fanahy io eo ve ianao? Dia mitsambikina ny O, U, I, oui. Tanao zany miantso ranona ry aza efa maty, ranona no anarany, zanaky ranona sy ranona, na hoe ny zanako. Atsoa izy dia miteny lily letra tsirairay avy zanatsoratra eo na miteny hoe efa eto ary neny. Sambatra anao sa mitomany? Dia eo miteny hoe mitomany na hoe sambatra. Mbola ambanin'ny tany, tsy mahazo manao zany tsony. Niakatra amin'izay ny antso azy teo ilay ramatoa, Pahita no anarany. Mba omeo kely eo hoe solo fa tery afa iady raha pitso. Atsoiny mpamin'Andriamanitra ho faty ve sa ho velona, andresy sa tsy andresy? Dia nampiakarina ny maty. Tonga tokoa Samuel, natahotra be le ramatoa. Iza ny hitanao ao? Raha angamanao kapoty mainty be, sady efa antitra dia antitra be. Samuel no anarany. Misaotra hozy Samuel, hozy Saoly. Nahoana hozy Samuel ny tairinao anatin'ny torimasoko? Torimaso zany ny atao ao zay mahatonga ny maty reo hoe mandry am-piadanana. Tsy tokony ho tenenina tsony zany, satria leo ambanin'ny tany misy an'izay. Inona ny lanao hozy mpaminany Samuel? Antany anao hozy fa tsy miteny amin'ny nofon-tsony Andriamanitra, tsy miteny amin'ny fahitany tsony Andriamanitra. Zay ady raha pitso amin'ny Amalekita, ho faty asa ho velona, andresa tsy ho mpandresy. Dia hoy Samuel, raha pitso ihany ianao dia aty miara-matory amiko, fa tsy maintsy resy. Zay no nafaty amin'ny mpanjaka Saoly. Io Jesosy nidina ambanin'ny tany io no voalazan'ny soratra masina, tsy ato amin'ity baibolitsika ity fa baibolin'ny Hermasy, mpianatra ny tompo zany nanoratra. Efa nilazaiko anareo fa ity baiboly ity dia ngeza be ohatra zany ny ben'io taloha ny atevony, fa tsaraina impolo isaky ny efa-taona tony tsisy, tony soratra masina, tony tantara tsisy dikana, tony anganongano. Dia io keliblety io sisa ampiandrondrony Hermasy, zay mpianatry ny tompo zany nanao an'izany boky zany. Za nahita ozy fa vao maty Jesosy, vao maty mihitsy
dia nidina any ambanin'ny tany. Jereo tsara le zolaty ambony azy fijaliana, tsarovy ao izy rehefa any amin'ny fanjakanao ianao, dia Jesosy hoe anio dia anio ihany a, ionako aminao ny paradisa. Izy zany tsy maneka any ambanin'ny tany tsony, vao maty izy dia niaraka amin'i Jesosy nidina tany. Tonga tao izy a, varavarana mihidy vy be misy kadena be, tonga dia mipopoka sy tapatapaka, zay ny vavahadin'ny fiaina tsy hita. Zay taitra ny devoly rehetrarehetra, izao mpanjaka ny voninahitra, izary zao mpanjaka ny voninahitra. Torakovitra ny devoly, natsangana daholo maty rehetrarehetra tao ambanin'ny tany tao a, nampiakarina nanidina ohatran'ireny vorokely ireny any an-danitra. Zany dia voalazany filazany tsara ny Matio fa soga azodainareo aiza misy an'izany ry dada. Any amin'ny Matio no misy an'izany a 22:6. Masy 27, Matthieu 27. Indiny faraiky amin'ny 50. Arindry ny efitra lamba atao amin'ny tempolo dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany. Dia niororo ny tany ka nitresaka ny vatolampy ary nisokatra ny fasana, ka maro ny fatin'ny olona masina zay efa nodomandry no natsangana tamin'io fotoana io. Ka nivoaka avy tao amin'ny fasana tao aoriana nitsanganan'i Jesosy azy, dia nakao amin'ny tanàna masina ka niseho tamin'ny olona maro. Mba eritreretinao zany hoe dada be tsy omby tao tanànany Jerosalema, tsy omby. Dada no sy mamanao manao hoe reto ny dadako sy mamako. Dadabe sy bebenao miteny hoe reto ny dadako sy mamako. Dadabe ny dadabe miteny hoe reto dada. Tsy hita tsony, tsy misy teny mihitsy ny laza hoe napatahotra na karandoha daholo na hoe taolana daholo, fa dia ny faly. Ohatra ny 2 minitra ihany zay rehetrarehetra zay fa tsy hoe mandrosory reto io sakafo androany ny fifaliana fa miaontsika menakavy. Mpamadika manao an'izany mifaly ony, fa niseho tety fotsiny ohatra ny fampiarahaba dia nitsinjaka teo dia tsy nisy 2 minitra zay dia nakarina any an-danitra. Foana amin'izay zao fiaina tsy hita, so mbola misy manontany ny maty indray, so mamadika indray dadabe lenibe adaladalainy dadarabe. Ianareo zanadrazana tsy atao pasana dabadaizy bebe fa lasa nakakitainy ambany andrefana. Sy mimiantsoantso dadabe lasa nakakitay ononareo, avio fa tonga daholo zay amono lampanareo. Langalangany devoly zany. Dia mody mitsofoka indray dadarabe, efa ao daholo, tsinjaka amin'izay ny vahoaka rehetra fa ao dadabe sy tandremo. Raha raha ny soratra masina zany efa tsy hotsony izy.
so ny finoanareo mihitsy ny finoantsika mihitsy ny simba ny famadina io nakarina any an-danitra azonareo zany taotsika le hira teo efa resona dia ny fasana aza asandrato re ny hira sy ny feo mba mbola miditra ihany ny olona eny amin'ny tohatra ataontsika izany hira zany efa resy iza na teny fasana tandremo ary zao mifakapana saika ny fiangonana rehetra teny ao saika ny fiangonana rehetra ary zay angamba mampitrotra ny fiangonana zandrany maro be avy amin'ny fiangonana daolony ireo tsika FPVM nandritra ny 20 taona ny ady za manko tsy nanaiky fa niteneny Jesosy hoe tsy maintsy mibebaka ary nahazo taratasy mbetsaka mihitsy fa ianao ve tsy nianatra efa netiny Jesosy tombony azo fijaliana daholo ny fahotantsika voavena ny elokontsika ina koa ny bebahana ina ny bebahana efa trany ampitan-dranomasina nitondrana fantatrareo zany hoe président de l'église internationale église réformée mondiale valolahy nentina ataondravoangy fivavahana nanatra tsy ilainy zany fibebahana zany efa netiny Jesosy teo daholo ny azo fijaliana ny fahotantsika rehetra tsy ilaina koa ny manapaka ozina fa lasa ny ozina netiny marina zany fa tsy marina koa amin'ny lafiny anankiray raha marina zany naona Jesosy miteny hatramin'izao mibebah ianareo zao raha mbola fibebahana farany ho faty amin'ny fahotanareo nareo ny valiny dia zao zay mibebaka ihany ny voavela zay tsy mibebaka dia efa milaza aminao aho fa tsy nandray zay nalohanao dakanao ny an'i Jesosy tsy marina zany jereo daholo ny télévision rehetra any amin'ny télévision misy le matoto ny vazaha be atao hoe 90% ngambara be indrindra mino daholo fa voavela ny eloka tsy misy mpiangona ny any Frantsa trano ngeza be ohatra ny tiantsika ty tompoko nandeha niangona tany hoe mba hijery an'izany dira miangona ozy
mpitendry orga teto amintsika ny azakasaka nangataka alalana tamiko hoe avy aloha mba hitendry any Paris amy sivika amy folo amy raiky ambe folo tsy nisy olona taona ray aza nidisizinako amin'ny trano fisainana hono a pastera fa nakaiza daholo ny mpivavaka reo ka isa roa telo efatra dimy enina fito raha fotsy be daholo dia misotro toka daholo fefa vaovela ny eloka 90% jereo nareo tsara avy misy mitabataba be ao an-dakozia misy milalao tomobile amin'ny salon misy mibata seza hatrany amin'ny restaurant be de 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 azo sary renisy fa avy miakanjo fotsy dia antanina zono azanako faly venao sasa tsy faly aty faly ary neny e mahita an' Jesosy venareo ty sa tsy mety fa inona fotsiny dia milalao ety zahay zay anie miditra ato trano ato miaraka milalao aminareo e zay dia mahafaly azy tsy miango ny dada tsy miango ny neny maty izy mbola eo ihany atsona dia azo io no mahatotoany any amin'ny restaurant ao an-trano io no anontaniana faly anao faly zahay mahita an' Jesosy venareo very daholo zany fa mitandrema satria tsy bebaka tsy ilaina tso ny fibebahana ny apôstôly dia mazava mihitsy amin'ny Romanina toko 1 mbola hanota vetsika io zany boly apôstôly satria fa voavela ny elokontsika sanatria zany asan'ny apôstôly toko 1 Romanina zafady Romanina toko 1 andininy 1 fa fantatsika fa nitoetsika taloha dia niaraka nombona tamin'ny anombana ny tena ny ota niaraka maty Kristy dia niaraka nombona tamin'izay any fahotatsika dia ahoana ozy mba tsy hanompotsika ny ota intsony fa zay efa maty dia afaka tamin'ny ota tsy marina zany tsy maimpo mibebaka ary vazaha maro be tonga nanontany tamin'ny ravoangy fivavahana tamin'izany ny teny satria tseka avy any Tchécoslovaquie zay président zay adikeo amiko daholo izy mpandika teny 7 ny teo anilany avy eo amin'ny Tchéque aloha dia makany amin'ny Romanina dia makany amin'ny Anglisy dia teo frantsay fa 7 izy ny tao lazao daholo izy ny tenin'ny oranga io na teny ratsy na teny tsara na mampime na mampitomany izy ny mpandika teny zao nizy izy pastera vita ny fotoam-pavahana da ko amin'ny trano fisainana zay rehefa tena zoina no izy tsy protestanta réformé tsony ianao nitikainao daholo ny lalàna rehetra momba ny fivavahana fantatrao tsara fa rehefa manambaran'ny sitrapon'Andriamanitra sika lazaina fotsiny toy zao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao meny zany lahy tokony mba tsy very rehetra mino azy fanana fahamanrak'izay amen vavakytsika tsy azo asiana commentaire
tsy azo asiana heviteny. Laha zao fotsiny soratra masina. Ay, ko na hoino no lisan'ny anatra ro aho. Ka mino tsy nizaraina fotsiny baiboly, iny, reny. Teny le président. Fantatro tsara fa nivavakintsika, tsy maintsy vakiana. Diso anankiray amin'io anao dia varoaka. Fantatro zany ho aho. Ka nahoana ianao manao vavaka torapo? Ay. Rehefa isakafo koa anao dia manorata amin'ny vadinao, chéri, ataovy ravitoto sy henan-kisoa ny laokantsika androany. Izy eo. Dia aza miteny, taratasy atao. Zay ny laokantsika androany, asiko ery lasary dia apetrao ampofoany dia ndana mandeha. Faly izy sa tsy faly? Fikely io aloha azafady le menamena. Faly izy sa tsy faly nareo vehivavy? Tsy faly. Tsy niteny intsony le vazaha. Eny lisa. Fa ny zavatra anankiray tena nahavariana taminao, le vavaka toram-ponao tapasitra. 20 taona nitondrana fiangonana ozy. Ao anatin'ny vavaka ao, zay avao nandohalika hatramin'izay ny ainako sady ny tomandy. Teka ho an'ny tompontsika amin'izany rehetra. Zay ny nampitomany aho. Iteny amin'ny protestanta rehetrarehetra manerana ny Madagasikara sy zao tontolo zao ara vao tonga aty. Diso lala amintsika. Andao naraka andrandrena toandro. Fa ny vavaka mampandohalika anao ary mampabebaka anao. Tapitra ny heritaona, tapitra koa ny mandany, tsy hitako tsony izay nisy azy, zara teo tsy mahiteny tsika. Efa niova. Dadany roahana. Zay lazaiko anao zany. Tsy maintsy mibebaka. Rehefa maty ny hoditsika dia nombona amin'ny hazo fijaliana iny. Zay le voavelany helokontsika. Fa raha tsika hoe, mahazo manota amin'izay, araka ny teny fiangonana maro, jereva fiangonana angenao hoe. Na iza miteny amin'ny radio, afa-tsy ny fiangonana zandriny. Zany ny indraindrainao. Nozina zany tsy ilaina tapahana. Efa vitan'i Jesosy. Ay, zao menakavy ary nareo vaozina. Tsisy afa-panadinana, tsisy niteraka, tsisy mahita asa. Dia ahoana? Tsy niteny tsony. Ry havana. Zay ny fifaliana maty ho antsika Kristy. Zao lazaiko anareo. Faharoa zao. Zany olona nitsangana tamin'ny maty zany. Tsangano tana zao lefa nita nitsangana tamin'ny maty hoe. Ay. Za fa nahita inefatra. Tahaka an'le sandarma satria be voka be le ramatoa. Niady. Dia nidakany ny kibony. Nianjeny le ramatoa maty. Tany Tomasina nitako izay voalohany. Dada, maty ty vadiko ty. Zay olona avy any ty le ara. Tsy manam-bola nitondrana an'ity. Tsy naividianako lamba tsy manana an'ity. Tsy daholo zay Andriamanitra reo rehetrarehetra raha velona io hivavaka amin'izay dia tonga daholo zay rehetrarehetra mpanompon'Andriamanitra dia mivavaka hoe ataovy ara ny vavaka ao. Jesosy raha misy marina ianao zay tsisy mivavaka zay mivady maty ho any amin'ny avobe vezay nivadiko Jesosy. Raha ohatra Jesosy ka velonao io anomponao amin'izay mandrakizay. Toy le mpanompon'Andriamanitra izany raha Jesosy anomponao izy raha velominao io. Nihevin'Andriamandeha le ramatoa.
vaky lefatra amin'ny vadiny. Raha ianao no maty vadika nitsangana amin'ny maty izy ve tokony tsisy sany zany. Dia konina teto amintsika nitsangana tamin'ny maty. Efa eo daholo ny voninkazo ny razana ambony latabatra. Efa voninkazo eo daholo. Tamin'izany mbola miakanjo mainty misaona daholo. Ny hevona andre mandeha le ramatody tonga le maty. Lasa ny azakazana ka ny amin'ny dosy. Eto ara olona hatramin'ny zanany a ny lefa daholo. Raiky tahotra. Raiky tahotra. Na nalana ny voninkazo na nalana ny akanjo mainty zay ny aingana dia nylefa nakany an-trano daholo tsisy sanaka hoe naka le ramatoa moa satria dekontsika tsy ny arahaba zay vazezanany teo tonga dia niazakazaka amiko any amin'ny bro. Tata ino ty ataonao? Zaho ana ninona anao? Io vavaka ataonao io neka ianao any an-danitra e. Ny fifaliako tany tena fifaliana efa velona ny lakolosiny anjela efa mira fiderana tonga manamboninahitra. Misy lavaka kilotry zao eo lalana volamena. Azafady ozy Jesosy. Izy miteny zany pasteranay verena loroneny fa lavitra be ny andevenana anao a ny orana be dehibe fotaka fotsiny makany am-pasana tsy tonga raha tsy ray volana hony a ka mba haverena izy loroneny. Za tsy verina zaho Jesosy tsy maintsy miaino azy andeha miverina saika nytifiro ny totondra zana lefa eto ambonin'ny tany iny no eritreretiko fa hoe latsaka ao anaty fotaka zay no natonga ny azakazaka any amin'ny ladosy dia ny soloakanjo a tsy solatso ny tao an-tranonay. Zany ny azakazaka ny teny tany amin'ny fianakaviana rehetrarehetra hoe zao aneka ny tantaraineny anareo tamin'izy nitsangana tamin'ny maty. Tsy falitsika rehefa nitsangana amin'ny maty. Zay nahatonga ny mpianatra koa tonga dia ny azakazaka torakovitra daholo na dia ripeterary. I marirery no nitomandy. Nahita roa lahy ny akanjo fotsy. Raha vehivavy nao na mitomany eo nisy naka fatiny tompoko. Raha nareo naka azy dia mbola zao nasehony Jesosy amin'izay ny endriny. Iny reniny tonga dia nekoka sakaka ny sambotra ny tongony dia Jesosy hoe aza mikasika. Nahita ianao zao ndana lazao amin'ny mpianatra rehetrarehetra fa miandry anareo ny Jesosy hoe any Galilea. Tsy ninona zany fa torakovitra. Iny torakovitra mody any an-trano iny fiadanana ho anareo danaka amin'izay ripetera. Inona moa izy nareo no mampidanaka azy? Jesosy nalana teo ambony azy fijaliana izy maty le fantsika tamin'ny tanany afaka ny ilany keo afaka fa le tamin'ny tongony tsy afaka mihitsiny satria ngezabe tongotra anankiroa nakambana eo mitolana mihitsy ny fantsiana tsisy neritreretra nitsanganany amin'ny maty eny ny tsoany io fantsika ny tsoanaka ozy ny rehetrarehetra hoe rohito amin'izao letsy hoy ny miaramila ny rohitina rovitra daholo eny nitolany tongony. Tsy fatatsika zany fa ny filazany tsara Nikodemesy ny teny an'izany. Rovitra daholo io tena tolany tongony rehetrarehetra.
ary zay na tonga mpianatra teny aiza koa e toranefa potipotika io ve de mbola tsy mino an'izany koa moa tomasiny tena ny teny an'izany tsapao jereo ny lany voko jereo ny tongotro da naka daholo fa nanjaritsara tare le tongotro zay vao nekoaka tomboko sy Andriamanitra faly tsy hoe zay ihany ane mbola 7 andro izy tety foana teka ho an'ny tompontsika am'izany tsy namelantsika rery izy fa mbola vanginy mandraky teny androany fa zao ry havana miteny anareo rehetra avako anareo miaino ny akabeazany dadanay 3 mirahalahy manana zokobe anankiray izy eto anareo zafikelina na miaino amin'ny Facebook zanany moa fa maty daholo vo 2e année tamin'izany latson'ny olona satria fianakaviana maty dadatoanareo zao nanatona azy teo farafara fandrindy hono dadatoa mahita an' Jesosy ve ianao zao io tsy mivavaka mialatsiny aminareo avako io nisan'ny toraka voatabia voalohany teny ambony pilipitra satria nitory teny tany Akadimanga mela tao ena de nisy be dehibe am'izay nitora tena vato am'izay sy voatabia feno daholo ny tenako rehetrarehetra tonga de nitsoka vazavazainy io ny fahazandrandremangaly io ny mahandrinatsika io ny razantsika le ty fa tsy zany Jesosy ny lahy maty zany mbola ny fialahana tamaina mivoaka teo tsy niverina tany tsony nandevona mipampanay aho no tonga tany Akadimanga farany zao nareo Akadimanga vao mangataka hoe anao fiangonantsika dada tongava am'izay ianao anao tivaty faizoro ho avy aho na de sotra an'Andriamanitra azy no izy tsy mivavaka ho faty mahita an' Jesosy ianao fa izy nitanao ao dada sy mama aiza eo toko fandrina io maninona tomany ono fa maninona zay letsy ty tsy mahita zay Andriamanitra akory izay ara mivoivoy amin'iny rivotra be iny eny amin'ny abakabaka tsisy ipetrahana ane zay ety fa makany an-trano zay indraindray miara-matory aminareo velona ka zao ianao aty zao anaka ho aty aiza indray zany nipetrahantsika teny manaka raha rivo tatara marina zany nandrenesany zafikely an'izany na tonga ny zafikely rehetrarehetra isorana an'Andriamanitra lasa mpiandro dao daholo teka ho an' Jesosy tsika am'izany zazany ary efa maty hary fa tena nanjarany vavaka provin'izany zao efa anao vaty fehizorony fiangonana fa misy fiangonanao fa zay vao nahazo tany anao vaty fehizorony io zao asa ngamba amindreo fa avy any an-dafy zany nisy tompoko teny aminareo so mieritreritra hoe efa maty ho atsika Kristy voavela ny elikotsika non diso zany ara-tsoratra masina tsipony tady atangotrompo zany lazaiko anao atsipony teny amponiny malala Paska ny andro mifalia voavela ny elikao fa raha tsy mibebaka anao verina ny ampy be indray ianao raha milaza amin'ny raha tsy fanahy ho faty ianao
ka tsy mananatra azy ianao, adiniko aminao ny ranodramaty izy. Zany hoe le olona tsy nitorianao teny avoaka an'Andriamanitra ho any paradisa, fa ianao tsy nitory teny taminy, tsy nananatra azy, maka ny toerana eny amin'ny afo be. Soratra masina zany. Ary raha ny tsara fanahy indray ho Jesosy, any bokin'ny Ezekiela 7 zany. Raha ny tsara fanahy indray, tsy mivavaka tsony, satria hoe efa olo marina, efa olo masina, maty io, adoniko daholo ny tsara rehetra nataony. Ezekiela 7. Tandremo ary tsy entina foana ny sabatra ho Jesosy, fa raha tsy mibebaka ianareo dia ho ariko amin'ny afo be ianareo. Fibebana ny herinandro masina, okizay, ampy zay, tsangana amin'izay tsika rehetra hivavaka. Bana loatra ho vavahadin'olona ho ny numéro 80-70 TBF, Starex hony, ary ny Starex 78-63 TBS. Azafady hivavaka tsika aloha fa avy mivavaka vo mivoaka ianao e. Jesosy sotranao avoalazy zany. Mazava aminay lazain'ny Paska. Mamindra fo Jesosy. Zay ny angatahako ampibebaka ny olona rehetra mba hialany amin'ny ratsy fanaony. Sotra Jesosy, sotra. Mba tanterao aminay ny tenina hoe tsy olombelona akoroka ho tofo noho ny amin'ny anarako dia hononiko ny fahatezerako. Miandro ny fiompiononanao zay Jesosy, anindry fo aminay ianao mba andro havelomanay, mbola hitadiavanay andro fibebahana anaovanay ny asanao. Dia ho ravoravo zay araka ny teny mpanao salamo hoe sambatra ny olona sy voavelany elo sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Mila an'Andriamanitra ray sy tomponao ny lanitra sy ny tany ary mila an'i Jesosy Kristy izany lahatra ny tompony izay nitorotoro ny tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virginie hitsara napaka potipolana nombola tamin'ny azy fijaliana matika nalevina lidina tany amin'ny fena Tsipa nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra vao ny an-danitra miaraka kavanan'Andriamanitra ray sy tompony avy any lehibe ny tsara ny velona sy ny maty mily ny fanahy masina fiangonana masina manera zao tontolo zao, fiambonana ny olona masina, ny famelan'ny kelika, fitsanganan'ny tenana maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Masina Jehova tompony maro endrika voninahitra tany rehetra. Tanteraka tokony izany arahana ray sy ny zanaka ary fanahy masina. Amen. Petraka isika. Dia faly miarabanareo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, tratro izao Paska fandreseny izao. Nampandresy anao izy tamin'ny adinao, nampandresinao izy tamin'ny aretinao, nampandresy anao izy hatrany amin'ny vilany fandrahoana sakafo aza. Mite hafa mafy ho an'Andriamanitra fa nampandresy anao izy. Dia tonga eo amin'ny fotoana tsingeritaona nahaterahana ny mariazysika hiara-paly amin'ireo vahoaka an'Andriamanitra izay mankalaza antsika androany ary ho tononona mpanajana Andriamato sy Ramatoa isany avy. Pasteur Rakotondrasoa Marcelin Robert tamin'ny 7 avril
Rasoa manahirana Lantsoa Oriente tamin'ny 9 avril. Randriambololona Miarsoa Saotra Mandatiana tamin'ny 5 avril. Nomenjana Andony Aina 12 taona tamin'ny 27 marsa mangataka fahasalamana sy ny fianarana. Andrenarivelo nomena fandresena tamin'ny 3 avril mangataka vavaka. Raharomanana Lantony Irina tamin'ny 7 avril mangataka vavaka. Rasolo Mampionona Antrasoa 12 taona tamin'ny 7 avril. Ramanantsehana Hosia Sarobidy 7 taona tamin'ny 5 avril. Razafy Arivelo Celestine 12 taona. Ravao Arivony Albertine tamin'ny 9 avril. Ravao Arsoa Estera 17 taona tamin'ny 9 avril. Rasaoby Arinjaka Mikaya 13 taona ny 7 avril. Randria Arnony Tahirtsoa tamin'ny 9 avril. Randria Miaja Tahiry Sania tamin'ny 7 avril. Ralisonjo 12 taona. Rakotovao Anjaniaina tamin'ny 3 avril. Solonirina Rasoa Malala. Razafindrasoa Noronirina tamin'ny 7 avril. Randriambelonoro Lovahiriniaina ny 7 avril. Randriantsolofo Tokoniaina tamin'ny 7 avril. Andriamirija Livarilala Herzo tamin'ny 5 avril. Andrianiaina Tsiory Arena Erika tamin'ny 9 avril. Malala Lovatina Mia Milan 3 taona. Razana ny ary Malala Njakatiana tamin'ny 9 avril. Rakotondrazaka sy Ramino Arso Jacqueline mariazy tamin'ny 7 avril. Ralitso Antriniavo 20 taona. Miisa 17 izy ireo. Zao no tenin'Andriamanitra ho anareo rehetra izay mankalaza zany tsingeritaona maro samihafa zany, ary indrindra ho antsika rehetra koa izay manatrika an'izao fetin'ny Paska izao. Tononkirany Solomona fahadimy. Tononkirany Solomona fahadimy ka ny andinin'ny faharoa tapany A ihany. Tononkirany Solomona fahadimy tapany faharoa andinin'ny faharoa tapany A ihany. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompony teny. Natory aho nefa nahatsiaro ihany ny foko. Injay ny feon'ny malalako izay mandondona ka manao hoe voay aho ry havako ampakariko, ry voro mailalako lay ahy tsy misy kilema. Amen. Ianao ilay tonga eto androany manatitra fisaorana anangona an'izao altarany masina izao, lay voro mailalany tsy fony lay tokana midera azy eto androany, atao fifaliana ho anao zany. Ary na tsy afaka mihira azy tsika eto, ary efa tonga any an-trano ianao, asandrato avo ny hiranao idera azy. Tsangana hivavaka ny fiangonana. Voninahitra ny ho an'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana dia ianao Jesosy Kristy Tompo, ilay mpanjaka ny mpanjaka tompony Tompo, Andriamanitry ny Andriamanitra rehetra. Nampandresy anay ka nahatratrarana izao mpaka fandreseny izao noho ny famindramponao zany, fa tsy noho ny aminay. Miara-paly aminao zay amin'ny reto mpanomponao zay miara-paly amin'ny fiangonana, manaingo ny altaranao masina, manatitra fisaorana ho anao Tompo. Androany satria nandresy niaraka taminao zahay ka ninona vavana ka nangatahany teo dia ianao ilaza hoe na zay tsy nangatahanao azany dia omeko anao zany, mba ho voninahitra ao Andriamanitra. Mpanomponao any nangataka izany, ary mbola ho mpanomponao zay rehetra ety an-tany ka hatrany an-danitrany. Amen. Petraka ny fiangonana. Eny tompoko dia anao fanatitra ho an'i Jehovatsika. Ny tena ny nomeny anao, ny rano nomeny anao, fitiavana mandrakizay. Inona hono no mba havalinao azy? Fa samy fanatitra ny azy ny tenany, ny anao mba inona? Mba mieritrerety zany. Misaotra Jesosy nananatra, fa tsy hoe misaotra Jesosy fa namonjy. Misaotra fa nananatra, ary anaraka anao amandrakizay.
atery zany fanaty zany rehefa avy eo tsika dia manao procession ho fisaorana an'Andriamanitra zay mambe-pifaliana no kasitrahana indrindra. Amafisina ho antsika riavana fa ny rakitra faharoa dia atolotritsika ho andada daholo mba entiny ala sasatra taorianan'iny herinandro masina iny dia zay manome ampifaliana mankasitrahan'i Jesosy. dia mbola faly miarabantsika rehetra aminaran'i Jesosy tratran'ity Paska maraim-baovao ty fampatsahivana tsika mpiara-mivavaka fa nivaky tentsika an'io dia ny Joba toko 7:20 filazana momba ny batisa ilazana isika manana fikasana anao batisa ny sabotsy 12 aprily 2024 amin'ny 7 maraina sy ny alahady 9 aprily 2024 eto amin'ny fiangonana fa amin'ny talata 1 aprily 2024 amin'ny 2 ora sasany no fotoana anaovana ny dinky marihana fa io amin'io 12 aprily dia ireo natao batisa fa tsy nametra tanana no atao raisina dinidinky amin'io filazana amin'ny katezata fampidirana mpikambana ny manomboka ny 1 volana aprily ka hatramin'ny 7 aprily ny fotoana fivonena disika ny asabotsy arivo amin'ny 2 ora sasany ao amin'ny efitrano 12 sy 300 filazana ny vondron'ny mpampianatra
fandraisana mpikambana vaovao manomboka ny 5 febroary 2024 ary mifarana 7 aprily 2024 ilazana koa efa mpikambana mba navao ny fisoratana anarana taratasy fisaorana izay sampana kristianina tanora zandra dia manao fisaorana feno antsika mpiaram-bavaka nanotrana sy nitotram-bavaka nandritra ny fanateram-bokatra nay ny alahantena 20 marsa lasa teo izany dia nazaona vola 707 sy ray alina sy 13 tapisisa ariary na 65,063,000 FMG. Andriamanitra manankarepasavana ny amaly fitiantsika rehetra malavelovana antsika amin'ny anaran'i Jesosy. Filazana fifaliana lehibe ao anay koral Foibe FPVM CFF mampafantatra antsika vahoaka an'Andriamanitra rehetra fa isokatra indray fampidirana mpikambana vaovao izany dia ho tanterana ny sabotsy 10 aprily 2024 izao manomboka amin'ny 2 ora atoandro ao amin'ny salle 5 sy 700 marina fa datiny 5 aprily ihany no fampidirana mpikambana vaovao ao amin'ity tena ity. Toy izao ny fepetra amin'izany tia mihira sy miderin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira feno 20 taona hatramin'ny 17 taona mbola tsy mpikambana anatin'ny sampana hafa efa mpandray fanasan'ny tompo na efa mianatra katikomenina eto amin'ny FPVM Taninanandrano voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery. Filazana fifaliana lehibe ao anay koral Foibe FPVM CFF ny manasa antsika vahoaka an'Andriamanitra rehetra ho tonga ifanotrana sy ariterin'Andriamanitra mandritra ny antsapana Paska anilanao. Izany dia ho tanterana ny alahady 7 aprily 2024 izao manomboka amin'ny 10 ora ariva ao amin'ny 4e etazy. Manantena ny fahatongavantsika maro ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Filazana avy amin'ny tabita nemia fanateram-bokatra ny sampana tabita nemia mpandaram-potoana tompoko toy izao ary andinidininy mahakasika izany alarobia 12 aprily varitra tsakitsaky isan-karazany alakamisy 13 aprily tsoratra masina iarana amin'ny pastera Maifa sy pastera Miora izay mitondra lohateny hoe ireo pilikely mampatsiro ny fitiavana. Asabotsy 15 aprily varitra tsakitsaky miavaka tontolo andro alahady 9 aprily mpanompoam-pihavanana tontolo ny andro fijoroana vavolombelona goavana voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Filazana manjoa amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganan tena maty mampandrena isanay ianareo ny fidimandra ny ava malalanay raha holy vololona hefasoa dekonina olona mpiandro promotion mpanome voninahitra an'Andriamanitra hoy ny zanany Dimianadany zafiny ny fianakaviana manontolo fikambanany dekonina nofony dia hiala ao an-tranony ao Ambohibao Ambatolampy ny alatsinainy 10 aprily ary hoentina hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra eto amin'ny fiangonantsika amin'ny 9 ora maraina. Amin'ny finoana fanantenana fitsanganan tena maty no hampandrenisana ianareo anareo ny fodimandrany Razafaso Nivo aingo Malalatiana ny alahady 2 aprily 2024 rehefa ny vahiny 17 taona tetatany ho ny vadiny raha Stefanuel Iandry fanomezana dekona groupe 1 BFR ny nofony dia efa voalevina. Amin'ny finoana sy fitsanganan tena maty no hampandrenisana ianareo ny fodimandrany Razakarovony Zaki sy Razakarovony Ranto Tinaniky hoy ny vadiny ny zanany ny fianakaviana manontolo ny nofony dia efa voalevina. Rasoarjaona Eliza Piandry dia natsondray ody any aminy tamin'ny alahady 2 aprily rehefa ny vahiny 15 taona tetatany ho ny vadiny Andriana Ivijaona Alain Gérard izany ny zafany ary fianakaviana manontolo ny nofony dia efa voalevina. Efa vita moa ny anina dia mangataka ny pastera ny prosesy. Entoko dia tasika tamin'ny herinandro masina iny moa fotoana fanasitranana mba mangataka olona rainy rora be indrindra izay tena zava-dehibe nataon'ny tompo tamin'ny herinandro masina iny sika sitrana dia tsy miteny lava be tsony fa dia hoe za tompoko dia narary an'izao zao no nataon'ny tompo tamiko mba mangataka anankiray na anankiroa zay vavolombelona bizany. Vavakisika Jesosy misaotra indrindranao lehibe loatra ny fitiavanao Jesosy misaotra anao ny soronao tao anatin'ny aliko ny fahafatesana Jesosy ty mpanomponao fanarovanao ka ny fonjenao misaotra Jesosy te voninahitra ho anao rery ihany. Amen. Soroko vavolombelona zany dia tamin'iny herinandro masina iny
talohan'ny herinandro masina zany nalalana hoe marary ny foko dia tsy le tena fo ana fa le valy fa mihitsy ny hoe tsy normal dia tena nanao ny asan'Andriamanitra dia narary tena marary zany efa ny hatramin'izay matanja be tsy maninona fa tao anatin'ny nanomboka tamin'ny desambra ny nalalana izay dia nisy nofo be dia be nisy nofo hoe matony ahako ary mpanompon'Andriamanitra mihitsy ny tonga tany an-trano nanofy anao hoe maty efa io ferapara eo alohan'ny vavahadinao teo amin'izay vao tonga saina Jesosy ahoana zany dia nakany amin'ny dada dia nanontany amin'ny dada hoe nanofy ohatr'izao mpanompon'Andriamanitra toy izy dada aingana ianao makany amin'ny dokotera aingana ianao jereo fa efa mananontany anao fahafatesana dia lasa nakany amin'ny dokotera tamin'izay moa nisy dokotera tato ambany tato dia nijereny teo dia tsy maninona ozy izy fa hoany ny fanafody dia noho ny avely nanao asan'Andriamanitra nanaovana asan'Andriamanitra dia nahazo valim-bavaka ny mpanompon'Andriamanitra hoe le fonao le valy va mihitsy ny tsy normal fa tena mila esana ianao dia reto ny sakafo hohaninao dia nisaotran'i Jesosy ny tsara fa tao anatin'ny herinandro masina tena nanaovana asan'Andriamanitra nandritra 7 andro fa tena narary tena vao misy kitihana ato anaty foko ato misy marary sady mibebaka mandroaka devoly miaraka mikikika amin'ilay mpanompon'Andriamanitra mandroaka an'ilay devoly rehetrarehetra ato anaty foko ato dia tonga ny herinandro masina mbola narary ihany dia ozy izy dada hoe sotrony rahan'i Jesosy fa manasitrana dia nisotro ny rahan'i Jesosy rehefa nisotro an'ilay rahan'i Jesosy ohatra misy mitritratritra daholo any amin'ny vatako rehetrarehetra mitendako ny foko ny any amin'ny vatako rehetrarehetra misy mitritritra daholo Jesosy aho voamehana narary ohatra mbola tsy tratran'izany mihitsy nisotro an'ilay rahanao fa ahoana ho azany Jesosy dia sanatria ve tsy sitrana toy izy dada noho ny aveo hoe tohizo intelo ny asan'Andriamanitra dia roa ny devoly dia manaova ataovy ny asa tonga teto indray larobia dia nisy mpanompon'Andriamanitra teto nandray anazy aho marary ny foko dia niteny resaka teo moa nampahery dia nisany teo ahako dia mbola narary ihany ahako dia Jesosy ahoana ary zaho Jesosy tsy maintsy mijoro vavolombelona amin'ny zoma fa sitrana ahako tsy maintsy sitrana ahako dia noho ny aveo amin'izay vita ilay asan'Andriamanitra dia za moa sady mivavaka ny amin'ilay amin'ny roa sasany ny amin'ny manenjika amin'ny roa sasany manenjika ny hariva dia vita ny talata hariva dia nanoka be dia sitrana tena hoe tsy narary tsony dia ny talata izay fa larobia izay no nanoka be dia sitrana dia mbola nitohizana ihany ny asa nantroaka devoly isan'andro no nandritra n'izay fotoana izay dia isaorana an'i Jesosy fa dia sitrana soamantsara ny foko dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany amen zay moany mareti-po rehetra io moako dia tena otsika hoe dada olefa nysoisony aho hoe misy lavaka ny foko hoe tsisy ninina zany efa fizeny nandeha tamin'ny herinandro iny fa nareo veo tsy mino an'Andriamanitra ndana mamonjy herinandro masina tsy tratrako tsony zany fa zany dia ho an'ny Suisse iza miantoka ny frenao fansakana dolo zany tanao zany sady lany vola ianao lany andro anao ary miaraka amin'i Jesosy lany vola sa tsy lany vola tiafy mafy izy vavakisika Jesosy misaotra anao tsy voavidiko vola makarena amin'ny fanasitrananao ary tsy izaho ihany nisotrananao fa ny zanako koa misaotra indrindra Jesosy misaotra mpanomponao Jesosy anomponao ary mbola anomponao mandrakizay dia ianao ilay Andriamanitra mpanasitrana nasitrana ny aretiny reto mpanomponao rehetrarehetra reto na inona anaran'izany aretiny zany sitrana amin'ny anaranao zany androany misaotra Jesosy voninahitra ao anao rery ihany amen betsaka ny sitrana tamin'ny herinandro masina tsy ho araka eto ny fotoana koa lany ka dia zao anao processiontsika sa mbola misy anankiray ihany najamba le moma nankilemaina sady any ambony any sasany lany koa ny andro raha mbola midina tianareo dia misaotra an'Andriamanitra sika tamin'ny zavatra be dehibe nataony tamin'ny herinandro masina anao ny hira fahasivy amin'ny boky hira isika hira fahasivy Jesosy eo endrety ny olonao manatona anao mba vonjena manatona anao sao very kely finoana Jesosy ka mila hery
mamaky hevitra zay izy tia ka mety sy lafaka totsy fikarana zay etya mety sy ho afaka erikereo ihany a Jesosy fa mbola malefaka tazatazana Jesosy fa sao dia reraka tsangantsika rehetra mandiny voalohany ihany Jesosy misaotra Jesosy misaotra fa mpiaina vavaka ianao zao maty ianao mariny zany fa mbola 7 andro taorina ny nahafatesanao ianao mbola mamangy aminay ety miaraka amin'ny sakafo aminay ety mbola miara-miasa aminay ety manoro lalana anay ataovy zany Jesosy tazatazany hoe erikereo ihany Jesosy fa mbola malefaka manditany aty zay ka dia sy lafaka mpamamindrafo aminay ataovy atomboy ny fononay eo fanomponanao anolotra fanatitra ho anao zay Jesosy zay mba kely anananay atolotra ianao raiso voninahitra ny anaranao voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany masina 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 petraka isika ianareo vehivavy azadiny ny boketra anareo amin'ny finoana amin'ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenisana nareo fa ny avy malalanay randrina raha malala jaona lalasoa mpiandro promotion fiambonina dia natsony rainody any aminy ny alakamisy 9 aprily 2024 rehefa nivahiny 70 taona tetatany ho ny mpiray-tapo aminy ny fianakaviana manontolo ny fony dia efa voalevina Andriamanitra ny tompony fampinoana ny ampianareo fianakaviana tsamanjoa dia ny fisaorana izay vady aman-janaka sy ny fianakaviana manontolo dia manao itona ny fisaorana ary fakasitrahana anareo ny mpitandrana sy ny birao fiangonana FPVM Taninanandrano birao sy ny fikambanana diakonina FPVM Taninanandrano birao sy ny sekoly alahady FPVM Taninanandrano ny fiangonana FPVM Taninanandrano iray manontolo tamin'ny vitototonareo nanao voalohana didy nampahery sy ny trotro-mbavaka nahita amin'ny fitimandriny razafiarson nivo aingo malalatiana Andriamanitra manakarepa-savana ny amalifity natolotra nareo ny fianakaviana manolotra faradidy vola ray etsy ariary ho an'ny fiangonana anaovana ny asan'Andriamanitra fisaorana ny vadiny ny reniny Davidson Ime Eliana ny zanany zandriny razakarvony mialitiana ny Eli sy ny fianakaviana manontolo dia mampita itona ny fisaorana fakasitrahana ho an'ny birao Foibe FPVM ny fiangonana reny ny FPVM Taninanandrano ampandrana sahanasa-pifoanana FPVM sy ireo rafi-piasana Foibe FPVM rehetra tamin'ny fanohananareo ambavaka sy ny fitototonareo ho fanohanana amin'ny fianakaviana tamin'ny fitimandriny razakarvony zakisy razakarvony ranto tinaniki Andriamanitra ny fiadanany amalifitianareo tsirairay avy dia ny fisaorana fianakaviana manontolo dia manao fisaorana sy fakasitrahana mitandrana sy ny
sy ny braony fiangonana reny ny FPVM Taninandrano, ny braony diakona sy ny fikambanana diakona FPVM Taninanandrano, ny diakona groupe 4, sampana fify ny fiangonana FPVM Taninanandrano, iray manontolo tamin'ny fitodidonareo nampahery sy nitondra ny teny fampinoana ary nitondra mbavaka nay tamin'ny fidimandriny ranay Joseline volana tody arivelo. Andriamanitra manakaripasaona ny anonitra izay vitanareo taminay, manolotra falarakitra 2,000 ho an'ny fiangonana naovana ny asan'Andriamanitra. Fararakitra avy amin'ny vadiny Rahalimanana Sistine promotion santatra nanolotra R1,000. Voady azo tamin'ny pastera Marcelin. Andriamanitra no famonjenay, misaotra Jesosy noho ny fitiavanao, misaotra noho ny famindraponao isan'andro, misaotra betsaka noho ny fitahinao rehetra satria tena tsapako ny fitiavanao ahy, misaotra Jesosy noho ny fahasavanao menao ahy androany, apetrako fiainam-pialan-tanao ny fiainako manontolo. Amen. Dia izay indray ny vaovaontsika androany teto amin'ny fiangonana. Iroso amin'ny famakiana voady isika. Voninahitra ny ho anao Jesosy noho ny fitiavanao sy ny famindramponao, ampafolo-karena 500 ho an'i Jesosy, 500 ho an'i Dada. Misaotra Jesosy ny amin'ny famindramponao, mba mangataka vavaka fa efa ray volana sy tapany izao tena reraka be mihitsy, manolotra vola 75,000 francs ka 25,000 francs rakitra tamin'ny herinandro masina, 25,000 francs ho an'i Dada, ny 25,000 francs ho an'ny Toby Ambodanerana. Misaotra anao Jesosy noho nanomezanao zazanay rehefa nangataka taminao zahay dia nomenao, ta io izy mba ho salama sy ho sazambinina ambany fahasoavanao. Apetraka eo aminao ihany koa ny projet vaovao R1,000 ka ny R1,000 ny pasterany ambanivohitra ary ny R1,000 ho an'ny mahantra. Iny Jesosy ny ampahafolony omeko anao anaovana ny asanao 305,000 sy R1,000. Mangataka vavaka ho an'ny asa fivelomana mba handeha ny varotra tao sy azoto hanao ny asan'Andriamanitra R1,000. Salamo 320 mangataka vavaka ho an'ny marary rehetra amenombanga ao an-tokantranonay rehetra ianao Jesosy 9,000 ampahafolony tamin'izay nomenao ahy omena ny Dada. Mangataka ny hira hoe hatramin'ny farany. Tsy soratra R1,000. Ampafolo-karena mangataka ny hira ao amin'ny firana fanampy ny 420 R1,000. Jauna 420 indro ao manolotra rakim-pisaorana R1,000 atolotra ho an'ny Dada ary mangataka vavaka mba ho sitrana amin'ny aretiko ary mba ho afaka ny trosy. Iny Jesosy ny ampahafolony tamin'ny varotra tamin'izay natao 5,000 atolotra ho an'ny fivoazana. Tsy soratra R1,000. Misaotra Jesosy tamin'izay rehetra nataonao anay, indro Jesosy ny ampahafolo-karena atolotra ho anao, R1,000 ho an'ny Dada, R1,000 mitandrina ambanivohitra, 5,000 ho an'ny mahandra ny fiangonany, ny fitambarany 5,000 sy R1,000. Mangataka vavaka mba hitombo hatrany ny ara-panahy sy hatoky tsara amin'ny asa fanompony. Fitsaorana an'Andriamanitra noho ny fitantana nandritra ny 7 volana sy ny fahatongavany amboara soma tsara, mangataka tolotsaina sy fahasoavana ary fahasalamana avy aminy, manolotra 5,000 ho an'ny zazakamboty sy mahantra. Salamo 7:20. Indray Jesosy ny ampahafolony izay nomenao ho an'ny mpanomponao, mba hakasitrao Jesosy fa tena vokatry ny voko R1,000. Ho an'ireo izay rehetra nanoratra ny nofy efa nomena ny Dada izany tsy misy anankiray R2,000. Misaotra Jesosy noho ny ampahafolony nomenao anay, indro ny ampahafolo-karena R1,000 atolotra ho an'ny Dada. Tsy soratra R2,000. Mandefa ny voadiko aminao Jehova indro misy voady 3,000 omena ny pasteur any ambanivohitra. Misaotra ny Jesosy noho ny famahan'ny blocage ny asa, misaotra Dada koa noho ny torohevitra nomeny, mangataka vavaka ho an'ny zanaka maditra R1,000 atolotra ho an'ny Dada. Malaki 3:10 indrindray ny fahafolo-karena 3 volana voalohany 366,000 francs omena ny pasteur Anirina any amin'ny FPVM mahitsy. Misaotra Jesosy amin'ny nahatratrarana izao Paska izao, mangataka vavaka manolotra ny fahafolo-karena R2,000 ho an'ny asan'ny fiangonana.
Misaotra Jesosy fa nandeha nivarotra afaka nanao fety miaraka aminao ary nahatratra ny Paska izahay manolotra ray alina ariary omena ny mahantra ny fiangonana. Ampafolo-karena 3 alina ariary ho an'ny pasteur dada amarino aminay foana Jesosy ilay teninao amin'ny Malaki 3:10 voninahitra ho anao rery. Ity ny ampafolo-karena tamin'ny pension raisiko atolotra ho an'ny toby ny
misaoranao jesosy fa noho ny fitahinao dia nahazo moto izahay mbola petraka finomperan-tananao ny fiainanay sy ny fikasany rehetra vola 5 000 ariary ho fanampiana n'ireo paster any ambanivohitra misaotra tompoko tsy soratra nofy fa ny amidada jesosy malalo misaotranao zahay noho ny fitahinao anay inty misy vola kely jesosy eo 7 000 ariary ho fampandrosoana ny asanao dia mangataka vavaka amin'ny fahasalamana misaotra jesosy amen nofy fa ny amidada misaotra jesosy tamin'izay rehetra nataonao teo amin'ny fiainako indrao manolotra ny ampafolony tao amin'izay nomenao vola 350 Milanawa, Mangeta Etana, Milanawa.
ilanao mangetaetanao ny fanako midina jesosy midina tianafikanao Mérita 67 tao amin'ny deuxième 33 tao amin'ny troisième anakenina tao amin'ny quatrième étage 38 ny fitambarany 238 voninahitra an'Andriamanitra rery any ohatra manaratra kely pasteur pitoroana vavolombelona fo ihany raha nakaty am-piangonana maly andro fanginana nomana kapoka dia nialanaitra nanontany dia nieritreritra tao an-tsaiko raha zao Jesosy menao vola dia vidianako fitaovana na décoration tsy niteny tsy mivavaka fa nytao an-tsaiko tonga tato am-piangonana tamin'ny valy dia nisy olana nanatona anahy za fo 20 ozy Abraham 1 million abely olona manan-karena be ngamba dia kakabe Jesosy za vao eo nieritreritra nangataka aminao ividianako décoration ana mariage fa manao an'izany dia tsy niteny tamin'ilay olona anaovan'ny fête de mère hony fivarotany fa inozonareo nitranga rehefa tonga tany an-trano voninahitra an'Andriamanitra nisy nanome 5 million voninahitra Andriamanitra rery zany tain'Andriamanitra zay hoe natsieritrereto zany dia namarin'Andriamanitra azoko manampin'ilay olona nangataka tamiko tady dia arato ianao raha nabavy dia mekonao lay million ampiasainao anaovana fête de mère voninahitra an'Andriamanitra rery any amen. Mahagaga ny Andriamanitsika mahagaga maneho zava-mahagaga ary zay nanaovantsika an'izay hiry zay mihitsy satria mbola tsy vita ny procession Andriamanitra mahagaga mahagaga ny zavatra ataony ataontsika izany hiry zany hiderantsika azy afaka mitehaka ianao eny an-dalana eny manatitra ny procession na ianao mipetraka ihany koa dia derao fa mendrika azy amin'ny fideran'izany. Mira
fanontaniana amiko sy aminao ampanaterana an'izao procession ho azy zao dia tsika rehetra amaly hoe tia Jesosy aho fanatom-piderana atolotra ho anao tena vokatry ny fonay araka ny nampianarany dadantsika tamin'iny herinandro masininy sy tamin'ny heriny androany laharakira protestanta 7 ataontsika izany sady anaterantsika ny fanatitra ho any Jesosy hoe tia Jesosy ny foky ho anao ary ny tenako ray manontolo koa ateriko anao. Dia mba tonga masonao manatitra n'izany dia atao hoe hitanao mihitsy Jesosy mandray izany na nataonao tamin'ny fonao zany iry zany dia hitanao mihitsy hoe nankasitrahana Andriamanitra ary raha nahita hoe ny teny nomenandreo tompony aniversera raha voatendry ho amin'izany ary havana dia nangataka tamin'i Jesosy hoe inona mba teny nomenao dia le voromahay lalako le tsy misy kilema ianao tsy misy kilema no hitany teto androany dia mba eritrereto izany fitiavana ianao izany ary androantsika mba hiova ao anatin'izany ary iratiny tena tiany ilay hatramin'ny farany ilay hatramin'ny farany dia nahagaga fa nisy nangataka tao amin'ny voady hatramin'ny farany antsika Jesosy ary mba henonao tsara ne le eo amin'ilay hoe nafaly nalahelo teo foana ianao dia izay no anaterantsika ny fanatitra satria mbola eny an-dalana ny chorale manao ny procession dia mamita an'izany izy dia rehefa hiran'izany ianao dia le indrindra eo amin'ilay hoe faly dia hitsangantsika anao an'izany amin'ny fanatitra ary izay hiratra amin'ny faran'izay no anolorantsika ny fanatitra tsangansika rehetra anao izany iry zany hatramin'ny farany
no ataontsika fanolorana mifanatitra. Tena mamiko tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy tsy akakariko an'izany iza tsy mosoloko ny orimbe hatramy farany itsika sasianao hatramy farany afoko izay maminy foko eny Jesosy afoko izay maminy foko ety eo eko anao nanao ay izao tontolo izao sao tsy alaminao natoany ao malahelo ao telefony anao narany ao nany ao tsy nilaozanao ka itsangatsika mitanantsika fanao anao atsangalo ny tananao ifandray aminy tikanao tena mamiko tena tiako indrindra ianao tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy tsy akakaloko an'izany tsy akakaloko an'izany zatsony ianao Jesosy alotony onirone hatramy farany netsika sianao hatramy farany hatramy farany netsika sianao hatramy farany tea famafy ho an'i Jesosy. Vavaka isika izay nomba kely vitanay Jesosy fanatitra tena vokatry ny fonay ary engane mba ataonao fanatitra tsy misy kilemy zany araka ny fibebahana araka ny vavaka nataonay taminao nandritra ny herinandro masina Jesosy na kely iny na be iny dia mba hankasitrao ary aza mitomany moe fa mba ho faly aminay ianao mba ho voninahitrao ny andro sisa iainanay mankasitraka Jesosy tompo voninahitra ny any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Aleluia. Masina 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 Jehova tompony maro eniky mivoninahiny tandrehetra. Amen. Petraka ny fiangonana. Misy voady vitsivitsy rehetra tsara ny milaza azy. Voalohany aloha misy malahelo fa misy manao réservation ny ato mba jereny dekona zany adidiny dekona izany dekona fa lasa daholo anga mba jereo zany fa misy malahelo sotra to mikely firanako resaka chiffre za dada nanao exposé dia nanofy an'izao teny zao hoe hira 8863 rehefa ohatran'ireny izy dia tsy rendez-vous ny 8863 dia 8 aloha ny voalohany safady fa manazava an'izany aminareo foana fa sahiratsaina eo ianareo 8 aloha ny voalohany dera laza hery azy ao an'Andriamanitra tomponay midera an'Andriamanitra aloha misy zavatra angatanao io dia tsy mety izy raha tsy midera azy aloha amin'ny hira dera laza hery azy vita zay dia ny 88 reny dolo message alefa ny Jesosy amintsika ny 88 dia milaza hoe lay ora tao Getsemane zay tsarovy Jesosy maty ho anao
bebaka ny dikan'izany zay de raha azy aloha de mibebaka de ny valiny vo 63 tsy maintsy miteny hafa tsy fantatrareo zany 63 laza hoe tany finaritra tarafintanitra mirana ny mpivahiny eo inzao fiobiana mpandianana makany paradiso zao manomana ny fonao anao fa ialeto de raha azy aloha bebaka mangata famindrapo aingana tsy fantatra anao firy-taona feo akaiky ny fotoana kany anao fa izy rery ihany mahay manalavitra manalava ny fiainantsika ty ka raha voadininao zay de andehanao rehefa kelikely eo so dada aloha mbola anovakansy kely de le amin'ny talata 18 aho vao mandray olona ianareo tritra fa resaka vady io saripady be io tsy azo lazaina eto zany sady tsy lazaina amin'ny besin'ny maro moa resaka any amin'ny barotsika za dada nangataka tamin'i Jesosy hoe ovinany mba hiresaka sionamiko dia nanofy aho nahita chiffre 17 5 50 nareo eo mbola tsy mahay miresaka aminy manome chiffre anankiroa anao izy 17 5 50 dia mamerina indray izy 17 7 50 17 de 17 ny 5 janvier février mars avril mai ny 5 mai 17 mai zany de io 50 io ny ao anatin'ny sainao manko zany hoe amin'ny dimy maraina sa amin'ny dimy riva de ataony 50 aminao mba fantatrao fa tsy misy zany 50 zany fa 5 no misy amin'ny dimy maraina ny fahatongavan'i Jesosy fa mitandrema tsara ianao raha manambady ianao tsy mahazo miara-matory amin'ny vadinao mahazavy zay fantatry Jesosy fa le zavatra angatahano mbola tsy hainao tsara dia mamerina andreo izy amin'ny 17 juillet amin'ny dimy alina io indray alina dimy maraina doliany zany zay tandremo tsara fa rehefa matozy manao an'izany mbola tsy mibebaka tsara ianareo fa hoe Jesosy mba teo eona aminao tsy fiteny zany tsy maintsy manomana anao manao hoe Jesosy manana problème be mihitsy aho momba mivadiko maditra atao mazava tsara ohatry zany na teo eona aminao momba ny aretiko tsy mety sitrana ray ihany na momba aminao momba ny vadiko fa misy 70 izy eo milahatra daholo mitady ka izy amin'ireo no izy ray ihany tady dio zay ty zao misy hoe za zy nanofina piomana ozy izy dia nanofy an'izao nangataka fionana tamin'i Jesosy ny alina dia nanofina mangy hitao an-tranoko mpikambana CFF satria CFF raha matoa fa lehibe daholo ny namangy atao ary hoe aka andeha anao sorti zao anefa sahirana nitady ny teny ioko ary tsy hitako la izy ka nyteny hoe za tsy andeha nijery azy zareo ka nangano any daholo ny masina nanontany hoe manenina anao ny malahelo dia nisy ray tamin'ireo raha matory namaly sady nilatsaka ny ranomasina ny teny hoe tena tiako eneo ianao hoe io le cadeau meny Jesosy atsika be dehibe nanoratra ato tianao Jesosy tena tianao izy inona tokony nataonao raha tianao izy
ataovy ny asany. Raha tia ahy ianareo Jesosy a, ny asa ataoko a atao. Tianao izy, noho zany ataovy ny asany fa aza manao hoe tsy hitako ny teneoko. Tia anankiray ty tena elo tsara azy nanoratra ny tianareo. Nanofy a dada hoe nitady any zanako erany trano, tsy hitako mihitsy izy. Rehevoaka ny trano aho a dia hitako izy nanao amina. Ino zany? Ay, le hoe amina. Ay, ary hitako izy nanao amina. Milalao miaraka amin'ny anjely any an-danitra. Firy taona aloha ty zanako. Firy ry? Dia ho any manolotro ny zay taloha. Any Tanjombato zay vao niteny tamiko le mpiomana anankiray, za dada ozy izy nanofy lasan'ny anjely tao an-trano ny zanako. Eto anao vao miteny zano nanamody aingana, maty androany ny zanako io. Fa marary anga izy, ohatrany mararyrany izy nilozako io. Fa maninona tsy nahaka dokotera aloha. Tonga ny manolotro ny zay tonga ny fianakaviana ny teny hoe laha zao ranona mpiomana hotokanana androany alahady, fa androany no andevenana ny zanany. Fa milaza aminao any fa maty izy. Aloha izy hoany, zay maty dia maty any, fa zay tsy maintsy an'i Jesosy, io li fakam-panahy ataony devoly aminao. Tsy tonga izy mivady. Nody zay amin'ny 3 maraina, amin'ny 4, 3 maraina zay mandalo iny hazo be raviny iny. Afaka kelikely eo ny tranony atya tsy haiko iny amin'ny lalan'ny Prime Ministre iny. Eo zay miala, eo. Ary tonanjary feno hazo be ty ny lalana lenay, hazo be mikitroka mihitsiny. Dia izy indray hoe andolo sofera, verina kely aloha fa tsy tadidiny reto olo reto ny tranony. Eo tia le mpivarokena, tia le mpivarotra. Dia eto mihitsy eto. Fa feny hazo be mihitsy. Eo. Toy izay mivoatao ianao fa zay efa araina ny andro zay koa fa visaka. Za tonga tia trano. Izy ny antso amin'ny telefona. Voalasy ianao dia saraka daholo le hazo be dia be teo dia hitako ny tranonay, vavahadinay. Vao neditra tao avy ny kobay. Aizy dada, ho daroanay. Lehilahy 20 mitondra daroka be daholo dia hamono anao. Raha trahatrany teo anao dia matiny. Fa nahoana hono reto olo reto mbola nitazonina any manolotra iny nefa ny zanany maty efa voalevona maly. Zay zany barazen'Andriamanitra ny lalana, tsy hitany dada dia mity afaka ho any dadsika ho any Jesosy indrindra. Teka ho any Jesosy tsika amin'izany. Zany hoe raha voatezitra mihitsy ianao no mitady an'Andriamanitra na mivavaka, 0. Reo rehetrarehetra nahazo iny anarany be dia be ty sifra ireo matoa mbola misy anankiray manko manao hoe niantso hafa tsy tonga izy, niantso hafa tsy tonga izy.
dia satria be deaibe ny anatin'ny lohanao hoe raha mbeonany jesosy angatahako daholo zao le vadiko aloha jesosy ianina ianina ina ny akanjo mary azoko tokony atao am'izany ary izavy ny invete tokony ho alaina am'izany tata sy mama aveo mankasitraka sa tsy mankasitraka tonga izy dia lasa amin'ny tena zay tsy fombony jesosy zany ny azy raha ihany mety vadika ve ranona sa tsya iny any izy dia lasa tomany eo ianao satria anao tsy mety tsy mahazaka an'izany dia lasa izy miantsy foana ianao fa tsy miantso izy efa miteny foana safady amin'ny firy reo tsy maintsysika mizavatra tena mazava mihitsy menany jesosy dia mibebaka zay sangana mitsika izay vavaka ary raisoa otompo fate upalumpuna raisoko ni androku kana ralufu isa vavakisika misaotra jesosy mamango ny olona tokoa ianao ary milaza fitiavana amin'ny olona maro faly zay jesosy menao an'izany vita ny fiderananao fankalazananao nandray ny teninao zay jesosy mba andeharaka ny sitraponao fa tsy niditranay sy ny fahotanay ary ny fahazarany ratsinay tsy miona matetika izay fa ianao jesosy amangy any amin'ny toerana tsirairay avy misy azy tongany anefa jesosy dia sarotra be natokavanao any aminay korotana ny andry tabataba teny ratsy aza reny le nataonao jesosy hoe mahareninana dia nivavaka ataonao aza anapitsofona matiantoka foana zay vavaka any an-trano fa ny fiangonanao ihany ny tenenanao hoe eo mitoerana zay ampatsiivako ny anarako eo no anatonako anareo ary eo no enoko anareo tia fiangonanao jesosy andro paska androany niseho tamin'ny mpianatra ao ianao fa izay faly tsy nisy nino an'izany ary mitoy zany mandraka kehitriny reo nangataka rendez-vous taminao fisaorana nataona ianao satria manaiky ianao eo naminy za koa mino fa manaiky ianao eo naminay eto amin'ity toerana masina ity satria tianay rehetra ianao tena tianay tsy nahafoy ny mpianatra ao ianao fa mbola tsidika isatokantrano izy nandritra ny 70 andro mba ataovy azy zany zahay itodika ny amin'ny malalanao ary ianao zao jesosy reno nanoloranao ny tenanao nanoloranao ny ranao faty teo ambony azy fijaliana reo no nanovanao vavaka hoe raha eo mamelany elony fa tsy fantan'izay ataony faly ianao mijery azy raha faly ary ianao jesosy mangataka anao mba ho tonga ny amin'ny w tsirairay avy hatrany amin'ny faratampony ambony any amin'ny rihana faefatra misaotra jesosy iro any anjelinao tondra ny boky ny fiainana vavaka amin'ny andro paska andro fitahiana andro lehibe famelan'ny keloka famondram-po eto amin'ny toerana zay etsona ny anaranao
mino hafa iainao na ianao. Tanterao raha ny teninao Jesosy manao inona ny tianao ataoko aminao. Soroaty raha ny vavakay Jesosy, ianoy ny vavakay. Sotra Jesosy, sotra. Efa nalevinao ny amin'ny fasanadolo ny fahotanay. Olom-baovao zahay. Zany olom-baovao zany mba hivavaka aminao dia mino hafa voarainao. Tsisy dia voly andrombaka zany vavaka zany, fa ianao nitondrazana amin'Andriamanitra ray. Raha misy azonao atao Jesosy, valio vavakay satria mino fa fotoana famanginao nisatokantrano zao. Raha hitan'Andriamanitra ny fahadalanay satria fantany. Angataka mpamindram-po amin'izay. Atsangano ny tananao le nisy olatra mbola mitetera. Ho mariky ny famelan-keloka. Ary ianao mihitsy no ny teny hoe tsy mahay mivavaka ianareo, zany hivavaka ho anareo, mba tsy ho levona ny finoanareo. Dia ianao Jesosy nivavaka ho anay ao an-danitra ao, mihoatra nangatanay rehetra. Mpanomponao mangataka izany Jesosy, mpanomponao daholo zay ary mbola nomponao zay hatramin'ny farany, mangataka taka amin'ny mpangataka rehetra hoe Jesosy o. Sotra Jesosy, rainay izay ny an-danitra sy ny fanjakanao ataony sitraponao ety an-tany takany ny an-danitra meonay ny ana sy hazo anay ary mamelaka tak namelana izay meloko taminay ary mitondra ny mivaka-panahy manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amin'ny raisiny tsodrano. O Jehovah tompony maro aminao, zanako ianao. Fona mbola tany ekibo mbola tsy ary ianao nefa nifidy anao nanamasina anao. Aza maditra intsony, aza merikerika intsony, minoa ary minoa an'Andriamanitra koa Jesosy. Amboatra fitoeranao anareo any aho e, vity zany andray anareo any amiko, ka zay ho raisinao dia mitsodrano azy tanteraka ianao hiala amin'ity tany ity andray satroboninahitra ny an-danitra. Zay mipetraka kosa dia tanterahanao ny teninao izareo fa tianao hatramin'ny farany ka mandehana amin'izao herinao zao fa momba anao sotra Jesosy anao ny dera anao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Teka ho an'ny tompontsika amin'izany rehetrarehetra. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any. Alleluia. Masina maro endrika voninahitra ny rehetra. Amen. Tanteraka tokoa ny zany zanaka ary fanamasina. Amen. Petraka isika dia ny mpandraisa izany no mijanona.
endry mpianakafa fonoana ry avy malalo amin'ny tompo paska 3 paska fandresena paska famonjena paska zay fanavotana ho atsika kristiana fifoazam-pana tsararay aby velatra malona atsika zao fanasany lanitra zao eto amin'izao vavahadiny lanitra zao altaran Jehova tsarovy mandrakariva fa tsy mba olombelona no manasa atsika tsararay aby amin'izao andro paska fifaliana zao avy nandian'izany lalany azo fijaliana zany tsika fa le Jesosy Kristy tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka lay zanak'Andriamanitra velona tonga dia ty amin'izao tontolo zao mba hitady sy hamonjany very tsarovy fa zao santatra sahady ny amin'ny fiainana mandrakizay zay voambarany Baiboly voambarany soratra masina dia le fampakaram-badiny zanak'ondry iarahantsika mifaly amin'ny tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka any amin'ny lapany voninahiny amin'izany ora sy fotoana zany iakanjotsika ny fitafipana fotsy madio mangatsakatsaka tahaka n'izao alitara masina zao isaloratsitra ny sadry-boninahitra volamena dia sadry-boninahitra ny fiainana ho an'ny olom-bovonjy hipetraka eo amin'ny seza volamena fiandrianana ho an'ny olom-bovonjy tsirary aby tsika ary anodidina zany latabatra ny lanitra zany ary hinana ny sakafo an'ny pitolohan'ny lanitra santatra ihany zao tanterahantsika zao ny soratra masina manao hoe
iza ozy izy ireo miakanjoakanjo fotsolava ary avy aiza izy ireo, ireo ry avy amin'ny fahoriana lehibe ary nanasany akanjony tamin'ny rany zanak'ondry. Sambatra izay manasany akanjony mba hanana ny fahefana miazonaina sy dirana amin'ny vavahady ao an-tanàna. Sambatra izao sy anao ry mpianakavy ny finoana, raha avy nanadio an'izany fitafipanahantsika zany tamin'ny alalan'ny fandehanana ny ainana an'izany lalany azy fijaliana zany, ka nanitsanantsika izay rehetra fahotantsika tsarary aby. Ka io indrindra Jesosy Kristy Tompo no miteny amintsika tsarary aby amin'izay manao hoe izao izy izy no velona izay midina avy any an-danitra, izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako manana fiainana mandrakizay, ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Kanefa ho Jesosy Kristy Tompo, na oviana no mihinana sy misotro ianareo dia mba tsarovy ao. Hatsiaro azy isika ry havana, indrindra fa izy maty voaombo teo ambonin'izao azy fijaliana zao amira fa 8 ny 15 sy ny 15 itsangana isika. Tsika ray manontolo manoloana ny voninahitra Jesosy Kristy tompontsika, manoloana an'izao fanasany lanitra izao hivavaka isika. Mbola tsy misahatra ny midera sy mankalaza mitsaoka, manome voninahitra ny anaranao masina izay, ry Jehovah Andriamanitra tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Andriamanitra rainay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanaka latokana malalanao. Manaja anao izay Jesosy, mideranao, manome voninahitra ny anaranao masina amin'izao andro Paska fandresena. Nandresenao ny fahafatesana zao Jesosy. Efa lasa ny aizina fa tonga ilay mazava lehibe dia ianao zany Jesosy. Misaotra anao tamin'izay rehetra nifimbinanao sy ny tantananao ny fiainanay tamin'iny herinandro masina lalany azy fijaliana iny, ka nafahanay nanaraka Jesosy zany mafy sy ngidy ny aretanao zany, araka ny voambaran'ny soratra masina. Va zay milaza fa mitoetra ao aminy izy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Ny aina tao anatin'izany lalany azy fijaliana zany zay, nivingivin-doza Jesosy raha naheno ny fampijaliana ny ainanao
tao anatin'izany lalany azo fijaliana zany. Misaotranao Jesosy fa ry izahay ny tokony ho faty dia ianao no nisolo volanay mba ho avitra ho famonjenanay, fa raha tsy misy tokoa raha latsaka tsy misy famonjena. Mankasitraka Jesosy, tsy vitan'izany lalany azo fijaliana zany ihany, fa mbola nivoaka mpandresy ianao amin'ity andro anio ity. Tsy zaka n'izao tontolo izao, ny atao hoe izao tontolo izao dia izay tsy mandray anao, izay tsy mino anao. Izao andro Paska zao, satria tsy misy afa-tsy anao rery ihany mahay manaingana amin'ny maty Jesosy. Mankasitraka Jesosy, mbola manoloana an'izao latabatra masina fanasany lanitra zao zay. Maro ny tahatratra nyity andro anio Paska 3 ity, fa izahay kosa novidinao manokana eto amin'izao vavahady ny lanitra zao, hatreto ambany hatrany ambony-driana rehetrarehetra any, ilay latabatra masina aminao. Marina ny teninao hoe marino antsona fa vitsy no raisina. Zinona moa izay mba novidinao Jesosy ilay latabatra masina aminao, kanefa Jesosy marina ny teninao fa tsy avy antsony marina ny ao fa ny mpanota mba hibebaka. Mankasitraka Jesosy, indreo arany famantarana Jesosy na ny mofo na ny kapoaka divay ny volavolay tanan'olombelona. Ny mofo nandalo toerana masamy hafa, ny volavolay tanan'olombelona mpanota vao tonga eto amin'izao latabatra ao masina izao, ny angatana aminao Jesosy dia diovy amin'ny alalanay ranao masina, ilay ranao sarobidy izay latsaka nyteteny jinika teo ambony azy fijaliana, izao famantarana ny amin'ny mofo momba ny tenanao izao, mba hadio afaka ny tsy fahamendrehana sy ny tsy fahatanterahana rehetra, ka hitondra fahasoavana ao anay ary hitoetra ny anatinay sy ho velona ao anatinay ianao Jesosy. Tahaka izany koa ny kapoaka Jesosy, raha nodivozina tamin'ny pampy any io nandalo fantsina maro isan-karazany, ny volavolay tanan'olombelona vao tonga eto amin'izao altaranao masina zao. Ny angatahako aminao Jesosy, diovy ary amasina. Tahaka ny nanivanao ny rano tonga divay tao amin'ny fampakaram-bady taokana, no angatahako amin'ny anaranao masina Jesosy, anovanao an'izao rano zao, ho tonga le ranao masina, le ranao sarobidy, izay latsaka ny teteny jinika na fonao, latsaka teo ambony azy fijaliana teo Kalvary. Ka raha hisotra an'izany zay, dia tsy hitondra fanameloana ao anay satria, fa kosa hitondra famonjena ao anay, ary hitondra fanavodana sy fanasitranana ao anay. Misaotra Jesosy. Indreo ihany koa ny diakona Jesosy, mpanomponao reo, efa novidinao reo, efa nolazainao hoe ny amin'ny mpanompo izay efa novidiko tsy mba ho ariko, andrayanao voalohany izy ireo Jesosy. Raha koa fondranao masina sy ny fanahinao masina hatrany etapin-doka hatrany am-paladia, ary tantero amin'ny mandrakariva ny teny fampatokina nomenao azy manao hoe tsy atao kitsona ny mpanompo ane ianareo fa sakaiza mpiara-miasa amiko. Fiaino ny fahamasinana ao amin'ny alalan'ny fanahinao masina, ary zany fanahinao masina zany hamirapiratra eny amin'ny endriny, ka hitondra ny famantarana ny amin'ny tenanao sy ny rahanao ho eny amin'ny vahoakanao tsirairay avy. Indreo ihany koa ny vahoakanao Jesosy eto amin'izao vavahady lanitra zao, aty ambany-driana ka hatrany ambony-driana rehetrarehetra any, ireo ilay tena tianao indrihina Jesosy, fony ianao tetỳ amin'izao tontolo izao. Rehefa avy nitory teniteny ekalamanjany ianao, tsy vitan'ny sakafom-panahy ihany no nomenao, fa no teneninao amin'ny mpianatra ao manao hoe mahonena loatra ny vahoaka, omeonareo hanina izy. Ireo ilay tena tianao Jesosy, aza mijery ny tsy fahatanterahany sy ny tsy fahamendrehany, fahatanterahany ny tenanao hoe tsy misy afaka manatona raha tsy efa nitao mindraiko. Raha andray ny tandindo ny tenanao sy ny rahanao izy ireo Jesosy, dia fenoany fahamasinanao tanteraka. Misaotra Jesosy, azao fanasana masina zao, mba tsisy ho voninahitra mpanomponao Jesosy, mba tsisy ho voninahitra mpisorona Jesosy, fa mba ho voninahitra anaranao masina rehetratrany, fa tsy maintsy tanteraka ny tenin'ny soratra masina manao hoe izahay tsy maintsy mietry, fa ianao tsy maintsy mitomba ary ny sandratra eo amin'ny fiainanay. Misaotra Jesosy, misaotra fanahy masina. Aleluia, amen. Hipetraka isika fiangonana. Fa Jesosy Kristy Tompo, tamin'ny ala izay namadia anazy iny, dia nandray mofo, ary rehefa avy nisaotra izy dia novakiny, ka hoy izy manao hoe raiso, hano, ity ny tenako izay atolotro anareo, izao nataovinareo ho fahatsiarovana, na oviana no mihinana ianareo. Dia tahaka izany koa ny kapoaka, rehefa avy nihinana dia hoy izy manao hoe sotronareo rehetra ity, fa ity ny fanekena vaovao amin'ny rako, izay atolotro famelana ny elonkareo rehetrarehetra ho Jesosy Kristy Tompo. Izao ihany koa nataovinareo ho fahatsiarovana, na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ho Jesosy Kristy Tompo,
no mihinana amin'itony mofo itony sy misotra amin'itony kapoaka itony nareo dia manambara ny fahafatesako mandra-piavaka indray. Amen. O Jesosy Kristy Tompo, indro efa voavoatra zao ny zavatra rehetra. Amen. Eo ampisarana ny mofo sy ny kapoaka ho amin'reto mpisorona diakona reto ho tonga eny amintsika tsirary aby, andeha ho ataontsika mbavaka ny hira fahenina fitopolo sy dimanjato, ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa, mendrika indrindra ho amin'izao fanasana masina zao, fa izao sy anao ilay mpanota kanefa nofidina mba anatanteraka an'izao fanasany lanitra zao. Risakaiza ny mpanota. Paska zao ry havana na efa eny aminao ny tandidina ny amin'ny tena sy ny rano Jesosy Kristy Tompo, na mbola eo ampiandrasana izany isika tsara ry aby, dia tsarovy mandrakariva fa fotoana tahaka an'izao no fotoana fanararotan'i Jesosy, mbola hanamborany mandrakariva ny mari-pitiavanao antsika tsara ry aby. Disy fantatsika loatra ny tenin'ny soratra masina manao hoe fa toy izao izy no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany latokana dia Jesosy Kristy Tompo, mba tsy ho very izao sy anao fa mba samy andova ary anana ny fiainana mandrakizay. Tsaroa fa tia anao Jesosy, zany mari-pitiavany aborany aminao amin'izao andro anio izao. Andeha ataontsika mbavaka ny hira faharoa amin'ny fitopolo sy fitonjato, anatonantsika an' Jesosy, ataovy amin'ny fonao tanteraka zany, ataovy zava-dehibe natratrarantsika nyty andro anio ity,
fa eo aminao Jesosy ary manatrika atsika eto izy manatona roa amby fitopolo sy fitonjato. Tena sy ny raon Jesosy Kristy Tompo hoeny amintsika tsirary aby eny araky ny nambarako teo fotoana fanararotan Jesosy zao hanamafisana zany fitiavany atsika tsirary aby zany tsy vitany fitiavana fa ny fanetretena lehibe zay nananany natolony atsika tao anatin'ny lalany azy fijaliana zay nandehana atsika fa ho indrindra ny soratra masina manao hoe aoka hozy izy ho ao aminareo izao saina izao zay tao amin'i Jesosy Kristy Tompo zay na dia nanana ny endrika araka n'Andriamanitra aza dia nofoana ny tenany tamin'akany ny endriky ny mpanompo sy nahatongava no manam-pitovina tamin'ny olona ary rehefa hita fonanatare olona izy dia nanetro tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia le fahafatesana teo ambony azy fijaliana zany no fanetretena lehibe nananan'i Jesosy atolo ny asa anao na dia zanak'Andriamanitra ry izy nanolotra ny ainy teo ambony azy fijaliana
ho avitra ho asy ianao. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia manolotra ny ainy hamonjy ny ralahany, hamonjy ny sakaizany. Ira fa 5 andeha ho ataontsika mbavaka ny ira fa 5 ao anatin'izao iram-bavaka zao, anatin'izao fandraisana fanasan'ny tombo zao, ataovy amin'ny fonao tanteraka izany fa eo akaikinao Jesosy, manatrika anao izy amin'ny alalan'ny fanatrihan'ny fanahy masina eto amin'izao vavahadin'ny lanitra izao. Na izao tontolo izao ara tsy ampy andrefesana na lehibe ny fitiavan'Andriamanitra, ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo ho atsika tsiraray aby. Raha izay ny fitiavan'i Jesosy atsika, inona kosa mba tokony havalitsika anazy fa ho ny soratra masina manao hoe ary izao izy isinao fitiavana satria izy nanolotra ny ainy hamonjy atsika, dia isika kosa mba tokony hanolotra ny aintsika hamonjy ny namantsika, hamonjy ny rahalahintsika. Amen. Anao a Tompo, rego izao ny feo anao, miantso ahy anao. Ataovy ambavaka izany hira zany fa manatrika anao eto foana Jesosy. Yeah.
ny apôstôly Petera riavana manao hoe aoka ho fantatra reo izao fa tsy mazavatra mora simba na mora loha tahako ny volafotsy sy ny volamena nentina nanavotana sy nividiananareo tamin'ny fitondran-tena adala zay azonareo tamin'ny netin-drazana fa ny rasony Kristy dia toy ny andrany zanak'ondry tsy misy klema tsy misy pentipentina. Paoly apôstôly dia nanambara mandrakariva manao hoe jereo izy mpanjiny ho azy fijaliana io fa teo ny namonjenanay ateo nanaovan'Andriamanitra fanekena fa firenena masina ho azy isika. Taloha nahatongavan'i Jesosy Kristy tompo teo ambony ho azy fijaliana io lalany azy fijaliana no tsaraina avoay barabasy ilay zolahy fa omboy amin'ny azy fijaliana Jesosy mpanjakany Jiosy no kapohina intsivy amin'ny telopolo impito ny karavasina no satroa tsiro no lefonina no rorana ny tenenandratsy zay rehetra nandalo azy ny teny ratsy azy raha zanak'Andriamanitra ianao vonjeny tenanao nay namonjy ny hafa izy nefa tsy nay namonjy ny tenany. Le jolahy anankiray Jesosy mba tsarovy aho rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao anionionaka aminao any paradisa fa nandeha teo azy any esto-esteny rehetrarehetra sy nampijaliana any Jesosy Kristy tompo mbola navita nanao an'ilay vavaka fifonana miezinezina ho asy anao izy manao raha io mamelany elony fa tsy fantan'izay ataony manatonaka miondrika manoroka ny tongo masinao izao zay olona tsy mendrika ry tombo Jesosy mba raiso avao zo anao hitsangana isika. Zay manatrika eto anio eto amin'izao vavahady ny lanitra zao tsarofa fanasany lanitra zao raiso hano ity ny tenako izay atolotra anareo Jesosy misaora ary mankalaza azy ao anatin'ny fonareo. Lehibe ny fitiavanao anay Jesosy faly zay Jesosy andro fifaliana ny androandroany nandalo n'izany lalany azy fijaliana niara-niaritra taminao zay Jesosy niaina tamin'izany famijaliana sy fampahoriana natao taminao zany ary mivoaka mpandresy miaraka aminao tsy vitan'izany fananasana ianao ary manaiky ianao nitoetra anatinay ary esy lahatra efa ianao nanokatra ny varavara amin'ny fonay ankehitriny Jesosy teny ny mpanomponao Paoly ny ambaranay manao hoe tsy izahay intsony ny velona fa ianao ny velona ato anatinay. Misaotra Jesosy amen. Tahaka izany koa ny kapoka sotronareo rehetra ity ho Jesosy Kristy tompo fa ity no fanekena vaovao amin'ny rako izay atotro famelana ny helokareo rehetrarehetra nininona fahotanareo misaora ary mankalaza azy ao anatin'ny fonareo. Tsy takatry ny saina ny albe ny fitiavanao Jesosy tsy ny tenanao ihany natolotra ny viraviraina no fantsihana no kapohana no lefonina no satroa tsilo ny tenenandratsy fa nalatsaka ao ny ranao masina le rano sabidy fa saiko nodiovina amin'ny ravoko ny zavatra rehetra araka ny lalàna fa raha tsy misy raha latsaka tsy misy famelan-keloka. Misaotra Jesosy
Zany rano masina zany ikorina amin'ny tenanay hatrany tapin-doka hatrany apaladia anasitrana naretiny nofona naretiny fanahy ka zay sitrana tamin'iny herinandro masina iny tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta ny fanasitranana amin'ny rano Jesosy amin'ity andro anio ity ny anaretiny nofona naretiny fanahy fa mahery ny raha anao Jesosy misaotra Jesosy misaotra fanahy masina Jesosaka ny fitiavany olombelona fa hainao tsy azona refesina zany fa tahaka ny avo lanitra amin'ny tany ny abeny famindram-ponao anay mankasitraka Jesosy mankasitraka fanahy masina ho tanteraka tokoa anay zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen. Hipetraka isika fiangonana zava-dehibe ry havana zany nandray an Jesosy Kristy tombo zany tsika araka ny vavaka nataontsika teo hoe tsy tsika tsono mivelona fa Jesosy ny velona ao anatsika manana amin'izay fifaliana amin'izay ny adi-panahy amin'izay ny tebiteby amin'izay ny fanahiana rehetra fa Jesosy ilay mpamonjy ho antsika tsirairay aby ao anatin'ny fanatazana ny fanatra sy fanangonana ny kapoaka dia angatahantsika ny zanantsika korala anatanteraka hira anankiray.
mamody zanako miandry anao itiray tianao e mierika fô natao ahitanao tsy adinoko matrakiza tsy mba miova ny fitiavako zao ane rehefa ty tena ty e ajelalo trany anao zanako manantenao fao tianao atoka iverina tramondra lay fiaina vaovao zay no manimanao e lamba solo asalo troana atoka iverina tramondray lay fiaina vaovao zay no manimanao e lamba solo asalo troana omba mete zahalo irizao antsuiza minana omuti mankasitraka ny zanantsika amin'izany hirany lanitra zany zany natao hoe vavahadiny lanitra misokatra ho antsika tsara riaby andin-tsoratra masina anankiray afaka jerenao rehefa any an-trano fa ho teneniko aminao ny epistilo an galatiana toko 5 andininy voalohany manao hoe ho amin'ny fahafahany nanafahany Kristy antsika kotomoera tsara ary aza mety ho azino ny zika amin'ny fanandevozana itsony amen hitsangana hivavaka tsika ary andrany tsodrano avy eo hivavaka isika midera mankalaza mitsaoka manome voninahitra ny anaranao masina zay Jesosy tena faly zay Jesosy tena faly zay ny olony zao tontolo zao ara rehefa mirana zany hafaliana zany tahaka ny inona ny fietsepony fa zay kosa Jesosy malala maneho an'izany amin'ny fanetretena eto amin'ny lapan'ny voninahitra Jesosy eto amin'izao vavahadiny lanitra zao mankasitraka anao fa nomenao vatsim-panahy zay ndray latabatra masina taminao zay nampaherezinao zay nanorana ny lalana tsara ianao Jesosy malala paska famonjena paska fandresena ho anay ianao anisa tokantrano isambaravarany tsirairay aby Jesosy malala tanterao mandrakariva ny teninao hoe ny any zanako ny asan'ny tanako dia aoka ao andraiko sy adidiko rery any te hiresaka aminao eto foana zay Jesosy malala nefa Jesosy malala na ho tapitra ny ariva ara ny andro tsy ho ampy zany ny amin'ny fangatanay aminao fa ianao nefa ny teny mandrakariva fa rehefa mangataka ianareo ataovy tahaka ny efa nahasady mankasitraka Jesosy ny amin'izay rehetra ho ataonao aminay sy mbola ho ataonao aminay isanandro mba hitombony ny finoanay raha misy aminay mbola tsy nahazo an'izany valimbavaka zany ataovy mitombo mandrakariva amin'ny finoanay fa ny olony zao tontolo zao raha miteny Andriamanitra tsy andry ny hafa andrika any fa zay Jesosy malala eo akaikinao ny mahatsara anay mankasitraka Jesosy mankasitraka fanay masina raha nay eo izany an-danitra ho masinany ny anaranao ho tonga aneny fanjakanao atao aneny sitraponao
ety an-tany tahaky ny any an-danitra meo anay io ny anasaza ao anay ary mamelany elokay tahaky namelana izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafanay amin'ny ratsy anao mifanjakana sy ny hery ary mivoninahitra mandrakizay amen raiso mpanajana ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ho anao izay nanatrika an'izao andro Paska taona 324 izao ho Jesosy aminao manao hoe aza matahotra ianao famombanao raha aza merikerika foana fa izao Jehova n'Andriamanitra ao mampahery anao sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanakavanany fahamarinakao fa androso eo alohanao ary andravona amin'ny tontaona rehetra iadiny adinao fa tsarofo mandrakariva ny teniko Jesosy manao hoe indro izao ny Jehova Andriamanitra ny nofo rehetra mo mizava magaga izay tsy haiko fa ho tanteraka aminao ane zany ary tongava aminao araka izay irino ny fonao misaotra Jesosy misaotra fanahy masina ho tanteraka tokoa ane zany amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any halleluia masina 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 Jehova tompony maro enky ny voninahiny tany rehetra amen mandehana amin'ny fifalian'i Jesosy Kristy Tompo dia manaova fety sambatra Paska sambatra miaraka amin'ny Jesosy Kristy Tompo.
Thank you.